nanomboka anio teny amin'ny Jombosokora Korondransy teny amin'ny CCI Vato ny fitiliana faobe ho an'ireo mpandeha rehetra tonga avy any ivelany nanomboka ny 2 Martsa lasa teo. Test de diagnostic rapide ity fitiliana ity ary vantany vohita fa tsy mitondra ny tsimok'aretina ireo olona ireo dia omena avy hatrany ny taratasy manamarina ny fiafaran'ny fitokana monina izy ireo. Tanjony na ohatratrarina androany dia fitiliana miisa 200. Tsy fangatana ny fiboina hoy ny minisitry ny Antandra ny vahiny tao amin'ny onjam-pirenena izy ndraiky amin'ny 30 Martsa. Noho izany tsy maintsy manaraka izany toromarika izany daholo ny mponina rehetra tsy ankanavaka. Mahakasika ny fivezivezena indray dia nanamafy ity minisitra ity fa ny fiara izay manafahazon-dalana manokana ihany no mahazo mivoaka na miditra ny Analamanga, Tamatave voalohany sy faharoa. Fianakaviana tsy manan-kialofana 430 indray no nafindra monina teny amin'ny OPP Nanisana ny harivan'ny alatsinainy 30 Martsa 2020. Hetsika tafiditra amin'ny fiaina sosialy sahan'ny ministera mponina sy ny komina Antananarivo renivohitra ity hetsika ity ary toerana vonjomaika izao nametrahana azy ireo izao hoy ireo tompon'andraikitra no nanazava ny momba izao fanapahan-kevitra izao tanaty Tambazotra Tserasera.